Depuis 2011 zany zay a nanomboka ny sokatra amin'ny hôtellerie amin'ny tourisme dia hatramin'izao zany zay a dia eo amin'ny 30 employés eo. Za moa mpandrara efa ela ka intéressé raha vao misy hoe misy fampindramam-bola surtout ka hoe atao réduit ohatrany tamin'ity projet fiariny ity dia noho nahita an'ilay izy dia namonjy ny banky niara-niasa taminay ny vola azonay tamin'ilay izy zany a toa dia teo nafahanay nitazona an'ireo ankizy ireo mbola nijanona niasa tatona dia efa tebiteby-saina daholo ary ny rehetrarehetra taminay hoe ahoana ny efa rahantsika ity. Akoatran'izay a mbola nafahanay ihany koa zany a nanitatra seha-piariana hafa vaovao zay akoatran'le hôtely sy mikirakira momba ny fizahatany anay a dia nanokatra seha-piariana vaovao zay a toy ny fiompiana tantely zany zay tsy mifanalavitra amin'ity seha-piariana ity ihany satria ato amin'le toerana ato ihany no nanokafanay an'io a moa le ankizy miasa ato aminay a dia ny miasa miaraka aminay manao an'le izy a ny tanjona mbola mipetraka ihany le hoe entina hipreserviavana an'le tontolo iainana aty a no seha-piariana iarovana ny ala zany a mba tsy hanaovan'ny olona zavatra hafa ary ny mpiasa ny asa teto aminay zany a tsy vitan'le mpiasa teto fotsiny fa voaterina nampiasa hafa zay a nafahana hoe nanabe voany zay zavatra zay satria efa hoeritaona sy tapany amin'izao zany zao no nisokafan'izay sehatra apiculture moa zany ny fiantsoana anazy akoatran'ny tourisme zay complémentaire amin'le tourisme le izy.